Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka eto Andranomanalina voalohany dia faly manolotra ho anao. Ny herin'ny fifadian-kanina 7 andro sy 7 alina. Fandarana iray ahitanao toriteny, fampianarana, fampaherezana, fanasitranana ary fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Iny ariavana malala mbola faly mandroso anatin'ny tokantrano indray ny tenako amin'izao rasy fotoana izao apôstôly Andriasy any mandroso anatin'ny tokantranonao miarahabanao ny tenako ary manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankohonanao. Tsy andrelitsika fa tonga dia hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra mbola nomenao zao fotoana zao ahafahana mitoro ny teninao. Angatahana ny fanahy masina matena hitarika anay ary ny heriny andrakitra ny teny mba hiantefany anatin'ny fonay tsirairay avy Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny bokin'ny Zakaria 9 manomboka ny 9:20. Zakaria 9 manomboka ny 9:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny tenin'i Jehovah tompony maro dia tonga tamiko nanao hoe izao lazain'i Jehovah tompony maro ny fifadikanina amin'ny volana faha-4 sy ny fifadikanina amin'ny faha-5 sy ny fifadikanina amin'ny faha-7 ary ny fifadikanina amin'ny faha-10 dia samy tonga fifaliana sy firavoravoana ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranaka Joda koa hatiavany fahamarinana sy ny fiadanana. Izay ten'Andriamanitra no resantsika fampianarana androany. Tsara ny manamarika fa ny fiainantsika zanak'olombelona izay miaina ety ambon'ity tany ity dia tsy afaka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Na andeha aiza isika na andeha aiza isika tsy afaka hiala amin'ny tenin'Andriamanitra zany mihitsy fa mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika. Araka ny soratra masina nivakitsika teo zao misy volana izay voalaza n'Andriamanitra, volana faha-4, ny faha-5, ny faha-7 sy ny faha-10. Ireo volana ireo dia volana voatendrin'Andriamanitra ifadinahana eo anatrehany. Andro mahafinaritra ozy izy ny Baiboly. Tena tokony ifadinahana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria izao amin'izao ora sy fotoana izao betsaka ny olona ny tafalatsaka ao anatina karazana fahotana maro samihafa. Ny fahotana nefa tsy tonga eo amin'ny fiainan'ny olona, tsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy alaim-panahy izy. Ary tsara koa ny manazava fa ny fakapanahy tsy Andriamanitra ny makafanahy olona fa ny devoly ny makafanahy azy. Ny devoly koa nefa tsy afaka hakafanahy olona raha tsy le olona nisy filana ao anatiny. Ozy izy ny Baiboly amin'ny Jakoba 1 fa samy alaina fanahy ozy izy ny olona raha tarihan'ny filana sy fitana izy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Zany hoe ny avian'ny fakapanahy dia avy ao anatin'ny olona ihany, fa ny devoly fotsiny manetsika an'ilay izy mba hatafalatsaka an'ilay olona ao anatin'ny fahotana. Amin'izao fotoana izao olona maro hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra olona mivavaka tafalatsaka ao anatin'izany hoe fijangajangana zany, fitsiriritana. Misy ny sasany efa manompo an'Andriamanitra efa ela mbola misy an'izany fanamanam-bady zany. Miaina ao anatin'izany ny olona amin'izao fotoana izao zay vehivavy mandalo na lehilahy mandalo eo anoloany rehetra dia tiany daholo, tsiriritiny daholo. Te hiala amin'izany anefa izy fa tsy mety afaka mihitsy. Tena tsy mety afaka. Mba te ho afaka ihany ao anatin'ilay fahalavona, ao anatin'ilay fijangajangana matetika fa tsy mety tafavoaka mihitsy satria nahoana? Tsy ampy fifadikanina izany olona izany. Ny fifadikanina no hery anankiray avy amin'Andriamanitra ahafahana manala ny olona ao anatin'izany fakapanahy zany. Ny fakapanahy tsy maintsy misy fa ny olona amin'ny fifadikanina maharesy ny fakapanahy. Tena mampalahelo ny olona amin'izao fotoana izao ry havana marina. Tafalatsaka ao anatina fahotana daholo dia manamely teny, diso fanantenana, kivy hoe efa ela ny vavahana, kivy efa ela na nimponan'Andriamanitra, tafalatsaka. Indray mandeha ny tafalatsaka atao anatin'ny fahotana nanimba ny fiainana ray manontolo. Izany rehetrarehetra zany vokatry ny tsy fampiana fifadikanina dia tsy afaka any anohatra fakapanahy mihitsy ny olona. Ny devoly anefa tsy faly zany mihitsy ahita olona andeha amin'ny fahamarinana zany, fa tsy maintsy mitady lalana izy ahafahany makafanan'iny olona iny, ahafahan'ilay olona ho tafalatsaka ao anatin'ny fahotana. Ny olona rehefa amin'ny fifadikanina ninona atakina devoly, na tafiky ny devoly, na fakapanahy alefa ny devoly eo anoloany, resiny daholo zany rehetrarehetra zany. Ninona zavatra ataony devoly akany devoly fanana na iza na olana manahoana mandalo eo anoloany, resiny avokoa zany rehetrarehetra zany satria
amin'ny fifadikana izy. Ka ito dia tena mampirisika anao anatin'izao volana fahaefatra izao. Volan'ny fifadikana ty volan'ny fahaefatra ity. Manentana antsika rehetrarehetra ho anao izay matsapa, te hiverina amin'ny fitiavana voalohany, tena te hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, kanefa tsy afaka mihitsy noho ny amin'ireo zavatra mamatotra maro samihafa. Ianao izay matsapa rehefa mivavaka, maimaina ny ara-panahy, te hivavaka mafy nefa tsy afaka satria tsy ao anatin'ny fitiavana voalohany, maina tena simba ny ara-panahy amin'izao fotoana izao. Manasa anao aho, volan'ny fifadikana ny volana fahaefatra, idiranao anatin'izany fifadikana zany. Mety gaga ianao hoe ahoana zany volana fahaefatra zany, nefa tsika amin'izao fotoana izao efa tafiditra amin'ny volana fahaenina. Avahako tsara mihitsy a, misy ny calendrier grégoriana, misy ny calendrier ara-baiboly. Ny calendrier grégoriana io ampiasaitsika io. Fa ny calendrier ara-baiboly kosa, ny voalohan'ny taona ara-baiboly dia antsoina hoe volana Nissan. Ao anatin'ny baiboly ao zany. Ny volana Nissan raha pitaina amin'io calendrier grégoriana io dia manomboka ny volana mars. Zany hoe ny voalohan'ny taona ara-baiboly na hoe ny taom-baovao ara-baiboly dia ny volana mars na antsoina hoe volana Nissan. Manomboka mars, avril, mai, juin. Ny volana juin zany ara-baiboly, volana fahaefatra antsoina hoe volana tamoza. Izay ny ara-baiboly. Tsy afaka nazava aminao lavabe makasika an'izay a, fa lavabe izay fampianaran'izay. Kanefa manentana anao ao anatin'ity volana fahaefatra ity a. Raha matsapa ianao fa tena misy zavatra mamatotra eo amin'ny fiainanao volana fahaefatra zao. Misokatra ny lanitra, mihaino Andriamanitra amin'izao fotoana izao, nizaniza olona manetry telo hifadiana eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity volana fahaefatra ity, azoko antoka 100 isan-jato fa ndray valim-bavaka zany olo zany. Raha fifadikana ny resahana ao anatin'ny toeram-pivavahana izay misy anay a, ohatra hoe fifadikana 3 andro 3 alina zany, ankizy kely 12 taona dia efa tezaina ao anatin'izany fifadikana zany. 3 andro 3 alina, 5 andro 5 alina, rano mangatsika fotsiny sotroina, ankizy kely 12 taona efa milomano ao anatin'izany fifadikana zany. Tezaina dia mbola tanora ny ankizy ao anatin'ny fifadikana mba tsy hapotika ny fiainana. Be dia be mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao mihazakazaka ao anatin'ny fifadikana, ao anatin'izany toeram-pivavahana zany, satria nahoana ny olona mpitarika na ny mpitory-teny izay mampianatra ny tenin'Andriamanitra na mitory ny tenin'Andriamanitra dia notezain'Andriamanitra tao anatin'izay fifadikana izay, ka miparitaka ao am-piangonana ilay ositra. Mijoroky vavolombelona aminao zao nisy olona mbola vao tsy haiko sabotsy anankiray izy nanatrika fotoam-bavaka, tsy nisy olona nanentana azy hifadiana. Fa rehefa niditra teo fotsiny izy dia natsapa le herin'Andriamanitra, efa nivavaka efa amataonany maro zany ray mpianakaviana zany. Fa rehefa tany amin'ny toeran-kafa tany izy nitsolo vavolombelona tamiko hoe maimaina be ozy izy ny ara-panahy. Vao niditra teto amin'ity trano fivavahana ity kosa tena natsapa herin'Andriamanitra, dia nanana etaeta sady le ray aman-dreny hiditra ao anatin'ny fifadikana. Tena mahafinaritra zany a. Hoy aminao hoe ilaina ny fifadikana. Aza miteny mihitsy ianao hoe tsy ilaina intsony ny fifadikana amin'izao vaninandro zao hoe fa Andriamanitra tonga dia miainy fotsiny. Tsy ilaina ny fifadikana fa voafatotra ao anatin'ny fahotana sy ny fakapanahy ny olona amin'izao ora sy fotoana izao, satria manino tsy tia fifadikana. Hoy izy lazain'ny bokin'ny Romanina 9:7 hoe ny fanahy sy ny nofo mifanohatra, ny fihevitry ny nofo fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana mandrakizay. Amin'ny fotoana manjaka ny nofon'ny olona tsy matohatra fahotana zany mihitsy izy, tsy matohatra fakapanahy. Fa rehefa potehana ao anatin'ny fifadikana kosa ny nofo, manjaka ny herin'Andriamanitra. Ninona fakapanahy alefany devoly, resiny avokoa zany rehetrarehetra zany. Ary ny olona tia mifadiana sy ny olona tsy tia mifadiana tsy mitovy ireo olona ireo rehefa miatrika ady. Ny olona tia mifadiana hafa mihitsy izy rehefa miatrika ady, misy fiadana, filaminatsaina, fiadanam-po. Fa ny olona tsy tia mifadiana kosa tena tonga dia miferinaina be ao anatin'izany. Ka manasa anao anomboka amin'ny sabotsy ho avy zao anasako atsika rehetrarehetra izay mangetaheta te hiditra ao anatin'izany fifadikana zany. Vavaka fifadikana lehibe io amin'ny sabotsy ho avy zao. Anentanako atsika rehetra tsara ny manamarika fa izahay mitonanao zao dia efa tena niaina tao anatin'izany fifadikana zany, ary fantatra tsara mihitsy hoe inona ny atao anatin'izany fifadikana zany. Ka raha tena mangetaheta ianao hiditra ao anatin'ny fifadikana, tongava amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fotoana. Raha mbola tsy hitanao ny toerana, raha mandeha bus ianao na mitondra fiara eo amin'ny arean'ny bus Andavamamby eo, rehefa tonga eo fotsiny ianao dia mahita akeo vehivavy manao akanjo fotsy akanjo lava, manao saron-doha mitana banderole misy soratra hoe ny fiangonana kristiana miara-mivavaka. Dia manantona andreo akeo ireo fotsiny ianao dia ateriny aty amin'ilay trano fivavahana.
vavaka fifadikana lehibe amin'ny sabotsy ho avy zao. Anentanako atsika rehetrarehetra mila herin'Andriamanitra ianao. Anentanako atsika rehetrarehetra zay matsapa fa ao anatin'ny fahamainana ny ara-panahy, ao anatin'ny fangatsatsiahana ny ara-panahy, te hiverina amin'ny fitiavana voalohany, te hanohatra ireo karazana fakapanahy. Misy karazan'olona mbola misy fanahy manambady efa matonany maro mivavahana. Ianao mihitsy no entaniko amin'ny sabotsy ho avy zao. Iaraka hanefy tena eo anatrehan'Andriamanitra isika, ifadianina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa hoy ny Baiboly manao hoe raha ny olona zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra, hoy ny Baiboly, ary hanasitrana ny tany. Ianao zao raha ifadianina, azoko antoka tanteraka mihitsy fa afaka niova ny fiainanao, miara-panahinao ovain'Andriamanitra tanteraka mihitsy ao anatin'izany. Ka maherezy mitraka fa mbola velona Jesosy, afaka miasa amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Voninahitra ao Jesosy Kristy tompony ijoroko vavolombelona eto amin'izao fotoana izao. Felana no anarako za dia nanarepoko rokeur rehefa hatrany Ankibo. Tao anatin'izany efa dia manomboka miforona rano tao anatin'ny foko tao, dia efa mameno ny tenako ilay izy. Za tsy mahazo manao faly loatra, tsy mahazo manao malahelo loatra fa rehefa faly loatra na malahelo loatra dia misy manindrona be ao anatin'ny foko ao. Ary mivaly hatrany any amin'ny lamosiko any dia tanako akavanana ity tena reraka be, akavity reraka be, dia ny tongotro ihany koa mivoto. Satria ilay rano efa mitsika midina any amin'ny tongotro any, dia ny lohako marary be mihitsy, tena tsy zaka mihitsy ny lohako io, dia hatramin'ny masoko io marary. Dia raha nandeha tany amin'ny dokotera, dia natao radio ilay izy, dia mila trohana zany ny rano tao anatin'ny foko satria efa feno-drano ny foko, dia za mila manao solomaso satria marary be mihitsy ny maso. Dia indray aman-dreny nefa tsy nanaiky an'ilay izy ho trohana satria amin'ny mazadarera ny zanany, dia tsy navelony trohana satria fatany hoe maniry rano foana iny rehefa trohana dia mora mahafaty aingana. Dia ozy izy indreniko hoe alao ozy izy orina, dia raha noentina tany amin'ny mpanotra ilay izy tsisy fanafany fa vao mainka raha mitombo ihany ilay fivitosana tamin'ny tongo sy tamin'ny tenako, dia efa miparitaka manerana ny vatako ilay rano. Dia efa very-hevitra zany ny ankonako, dia nahita fijoroana vavolombelona tamin'ny télé. Dia resy lahatra tamin'ilay fiangonana, dia nandehanako ao amin'ilay fiangonana, dia niditra fivadikana 3 andro 3 alina tao anatin'izany. Dia vita fivadikana 3 andro 3 alina dia natao délivrance ilay izy. Dia feno-drano mivoaka teo amin'ny vavako, nameno an'ilay toerana nisy anahy, dia na ny akanjoko aza lena feno-drano. Ilay rano dia manerana ny tenako hatramin'ny mivoaka amin'ny masokoditra mihitsy ilay rano. Dia tao anatin'izay dia natsiaro maivana tanteraka ako. Dia tsapako izany hoe sitranin'i Jesosy ary masoko tsy narary intsony fa sitranin'i Jesosy ihany koa ny arety masoko. Rehefa nahita fiovana teo amin'ny tenako izany indray aman-dreniko dia resy lahatra izy satria nihenana amin'ny fivitosana salama tsara ako. Dia resy lahatra indray aman-dreniko hoe tena amin'ny fiangonana io tokoa ny tanan'Andriamanitra. Dia nandroso lalindala kokoa hatrany amin'ny fanompoana satria raha amin'ny aretina nahazo anahy tsy sitrapanafody intsony ary dokotera dia miteny hoe io sitrapanafody, sitrany olombelona fa ianao ihany manasitrana anazy. Tao anatin'izany efa dia tsapako hoe sitranin'i Jesosy ny aretina nahazo anahy. Dia ho voninahitra ao an'i Jesosy Kristy Tompo ihany itenenako anareo an'izany hoe mahery Andriamanitra io ary tsisy zavatra tsy hainy atao eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Ka manentana anao izay manana olana ankehitriny toy ny aretina nahazo anahy teo, arety maso na areti-po, mba hanantona an'i Jesosy Kristy Tompo fa izy iray ihany vahaolana amin'izao fiainantsika izao, fa tsisy vahaolana, tsisy zavatra azo antenaina intsony. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny ijoroko vavolombelona. Ny anarako izany dia Amina. Za zao dia efa 15 taona. Dia marary ohatran'ny olona rehetra ihany. Misy ny fotoana mamparary dia makany amin'ny dokotera. Dia misy ny fotoana mareraderaka osaosa. Dia tato amin'ny fiangonana tato izany nisy fanentanana izay mazoto dia anao fivadikana 120 andro sy 120 alina. Dia nangetaeta zany dia niditra tamin'io. Dia nataoko ary dia vitako soa tsara mihitsy ary ny olona ngamba maneritreitra hoe amin'izao taonako izao dia hoe io ve dia vita.
za nefa ny a dia nanana hery tao anatiko mihitsy hoe tsy maintsy vitako fa za dia mangetaeta mihitsy a mba tena tianao asan'Andriamanitra. Rehefa vitako a dia zavatra nisy taniko dia izao. Ny tenako a tena tsapako hoe natanjaka be ohatra hoe niverina tamin'ilay heriko tamin'ny fahatanonorako ireny ny hery. Natanjaka be a dia tsy nararirary zany intsony a, tsy nandeha dokotera zany intsony a, fa za dia mahavita manaraka an'ireny vehivavy tanora mihitsy ny namako za nampany lehibe indrindra, mandeha manao asan'Andriamanitra mitoroteny any amin'ny lalana 30 kilometatra mandroso miverina. Dia mahavita mivavaka za manko zao a dia sady mpitondra mivavaka aho no mpanao délivrance tao anatin'ny fifadikana io zany nanomezany tompo an'izany ositra zany. Dia rehefa mandeha zay manao akalamanjany io a dia mandeha foana za dia tena mahavita mihitsy ary za dia tena mazoto. Ary amin'ny atoandro koa dia mbola mahavita mivavaka adiny 7, ary amin'ny alina koa dia mbola manao alim-bavaka indraindray zay dia amin'ny 2 maraina vao matory, indraindray ara misy fotoana amin'ny 2 maraina mihitsy rehefa misy tena vavaka hoe tena ilaina mafy. Ka manentana anareo a zany hoe na antitra mitovy amiko na tanora ka marofirofo hoe tsisy be salama, fifadikanina dia azahoana fahasalamana mihitsy satria tao anatin'izany fifadikanina zany dia rano mangatsiaka fotsiny no sotroina, fa tsy nihinana ninina na jus na inona fa rano mangatsiaka. Dia io rano mangatsiaka io a tena manadio ny vatana rehetrarehetra na ny lalan-drà na ninona dia afaka daholo ny aretina. Ka raha osaosy ianao dia midira fifadikanina, fa mahasalama ny fifadikanina. Raha ohatra ianao manana olana, fifadikanina koa zany a tena hery lehibe andresena amin'ny asan'ny devoly. Manentana anao a eto amin'ny fifadikanina. Angamba ianao mieritreritra hoe za antitra zao hoe nahavita an'izany fifadikanina 1 amby 20 andro 1 amby 20 alina zany. Tena vita zany a rehefa manana etaeta ianao. Ka manentana anao a eto a manaova ny fifadikanina fa sady mahasalama ny vatana no andresena koa zany a ny fanahy ratsy izay manafika. Ka raha inona zany zavatra miatra aminao na olana na aretina, indrindra reny olona misy tension, misy goutte, misy aretina hoe maso tsy dia mahita loatra, tena ao anatin'ny fifadikanina no anadiovana ny tena satria rano mangatsiaka fotsiny no sotroina amin'io. Dia ilay rano mangatsiaka zany manadio ny raha any anaty a dia salama ianao. Fa za ambarako anao averimberiko eto foana fa hatramin'ny navinaovako an'izany fifadikanina izany a dia tsy narary mihitsy ny vatako fa natanjaka. Ka raha tianao ny hatanjaka sy mba ho afaka ny olana dia midira fifadikanina arak'izay vitanao. Ya, narahantsika teo zay fijoroana vavolombelona maro be zay a, ka ho anao zay linany amin'ny fifadikanina matsapa fa tena te hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana voalohany sy amin'ny fahamarinana tanteraka, manasanao amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina. Amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fotoana ety amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka Andranomanalina voalohany. Ny toerana ahitanao ny accueil dia eo amin'ny arean'ny bus Andavamamba. Na mandeha fiara ianao na mandeha bus na mitondra moto ianao rehefa tonga eo amin'ny arean'ny bus ianao dia mahita accueil dia manatona andreo accueil reo mitana banderole izy ireo, manao sarondoso, manao akanjo lava, vehivavy aloha izy mazava ho azy, mitana banderole izy misy ohatra hoe fiangonana kristianina miara-mivavaka. Aza misalasala manatona azy fa misy olona efa spesiala voatokana manokana mihitsy manatotra anao aty amin'ilay toerana hivavahana zany. Amin'ny sabotsy ho avy zao amboary ny fotoananao fa iova tanteraka mihitsy ny ara-panahinao anatin'izany vavaka fifadikanina izany. Mankasitraka anao tanteraka mihitsy ny tenako naharitra hatramin'ny farany nanaraka ny fandarana ho tahin'Andriamanitra ane ianao ho asoavin'Andriamanitra ane ny fiainatokantranonao manokana, indrindra ny ara-panahinao averin'Andriamanitra amin'ny laon'ny tanteraka, ho memboninahitra Andriamanitra. Mankasitraka feno tompoko tahin' Jesosy. Narahanao teo ary fandarana iray mitondra ny lohateny hoe ny herin'ny fifadian-kanina 7 andro sy 7 alina. Koa mila vavaka ve ianao? Fampaherezana, fanasitranana na ihany koa fanafahana? Aza misalasala ary miantso ny laharana taroby izay hitanao eo
na ihany koa manatona mivantana aty amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka aty Andranomanalina voalohany.